ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba tsika rehetraka afaka malala tratra ity sabotsy 4 ny volana febroary ity. Ny mofinaina voalavatra antsika anio dia ny boky Néhémie toko fahavalo, Néhémie toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Néhémie toko fahavalo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Dia nivory tahaka ny olona iray izy rehetra hoe ho ankalalahana teo anoloan'ny vavahadin-drano, ary niteny tamin'ny Ezra mpanoradalàna izy mba hoentiny boky ny lalàna Mosesy izay nandiny Jehova ny Israely. Dia nentiny Ezra mpisorona ny lalàna tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahafito eo anatrehan'ny fiangonana, na lehilahy na vehivavy mba amin'izay rehetra efa mahahainy. Dia novakiana teo ankalalahana teo anoloan'ny vavahadin-drano izy hatramin'ny vaomaraina koa ambara-pitao vovonan'ny andro, dia teo anatrehan'ny lehilahy sy ny vehivavy mba amin'izay efa mahahaino ary ny olona rehetra tena mpandrosofina iaino ny boky ny lalàna. Ary Ezra mpanoradalàna nitsangana teo ambonin'ny lampiazo fitoriana izay efa natao ho fitoriana izany, ary Matity sy Sema sy Anaia sy Ori sy Ilki ary Maaseia no nitsangana teo anilany akavanana. Ary Pedaia sy Mesaela sy Malki sy Asoma sy Asbadana sy Zakaria ary Mesolama ny teo anilany akavia kosa. Dia nosokafany Ezra teo mason'ny olona rehetra ny boky, fa ambony toerana ny olona rehetra izy, ary rehefa nosokafany izany dia nitsangana kokoa ny olona rehetra. Ary Ezra nisaotra an'i Jehovah Andriamanitra lehibe, ary ny olona rehetra nanandra-tanana ka namary hoe Amen, Amen. Dia niondrika izy sady niankohoka tamin'ny tany teo anatrehan'i Jehovah. Ary Jesoa sy Bani sy Serabi sy Jamina sy Yakoba sy Sabeta ary sy Odi sy Mahasefa sy Kelita sy Azari sy Jozabada sy Anana sy Pelaia ary ny Levita dia nampianatra ny olona ny lalàna. Ary ny olona dia teo amin'izay ny toerany any, dia novakiny mazava ny teny teo amin'ny boky lalàn'Andriamanitra, sady no hazavainy tsara ny heviny ka dia ahazon'ny olona tsara ny teny novakiny. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa malala misy na maromaro koa betsaka amintsika no maniry indrindra ny amin'izany hoe fanarenam-pirenena. Saiky ambety tenintsika ary ambety tenin'ny fiarahamonina mihitsy ny hoe ahoana ny fomba hanarenana ny firenena, ahoana ny fomba hanarenana ny fiarahamonina. Raha toa ka tarafina amin'ny itony boky ny tantarany Néhémie sy ny Ezra itony dia tena tandrify indrindra ho an'ny firenena tahaka ny Afrika na tahaka ny Madagasikara ny tantarainy etona. Avy any amin'ny fahababoana ny zanak'Israely, ary rehefa avy any amin'ny fahababoana nandritry ny 70 taona ka tonga ho an-tanindrazana hanarana firenena. Alefisalaintsaina hoe nandritry ny 70 taona babo tany Babilôna, ary rehefa miverina indray inona moa no vatanina afaka 20 taona. Ary mandrakariva za hitantsika fa rehefa nivakiny ny lalàna eto amin'ity andininy ity moa dia tsy hitsy zany fa any amin'ny andinin'izy tokafa dia nitomany ny olona, satria tsy azon'ny olona intsony ilay boky ny lalàna, satria very ny tenin-drazana, tsy tadidiny intsony nivakiny ilay boky ny lalàna dia nitomany izy. Nampitomany azy dia zao tsy azo intsony ilay tenin-drazana, very ilay tenin-drazana, ilay teny hebreo zany.
fanarena pirenena tarafina bokyny Néhémia, fanarena pirenena tarafina bokyny Ezra. Inona dika zany ry avako malala amin'ity eto ampiatanantsika ity andiny vitsy any sy andiny valo fotsiny fa azo itarafatsika lafin-javatra rona telo am'izany toetsaina tokony ho ananana amin'ny fanarena pirenena na fanarenana ny fiarahamonina ao aorianan'ny fantrano ny fahavapona, ao aorianan'ny fantrano ny fanjanahantany, ao aorianan'ny fanadevozan'ny fanjanahantany ka fahaverezan'ny mahaizy azy ny firenena, fahaverezan'ny izay ataontsika hoe mahaizy azy mihitsy lay vahoaka no fidian'Andriamanitra. Dia aizany manomboka ny fanerenam-pirenena dia ny fanarenana ny fiainam-panahin'ny olona. Ny fanarenam-pirenena ry avako malala tarafina amin'ny telo ampiaratanantsika ity dia tena manomboka mihitsy amin'ny fanarenana ny fiainam-panahy. Zay ny dikany hoe ao am-bokin'ny Ezra sy ny bokin'ny Néhémia dia ny tempoly sy ny fanarenana ny fampovavahana aloha natao lahara-pahamehana. Ary reny antony namakina itony lalànytony zay ny dikany hoe dia ninkoka tamin'Andriamanitra ireo vahoaka. Ny fanarenana ry afako malala na inona dia izao fanarenam-pirenena manomboka raha manaraka ny planin'Andriamanitra dia manomboka amin'ny ara-panahy. Manomboka amin'ny ara-panahy ary io ara-panahy io manjary toetsaina rehefa avy eo. Ny soatra masina nge indre zay raha teo momba mavenana azy. Nandray ny olona mieritreritra mandrakariva hoe manomboka eo amin'ny asa fanaovana zavatra lehibe tahaka ny hoe fotodrafitr'asa ilaina zany. Fa ny tena zava-dehibe dia izao aloha ry avako malala ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Ny ara-panahin'ny olona, ara-panahy mantsy dia ilay io no mahatonga ny olona manana rispo hiasa, io manana rispo hivavaka, io no manana rispo hanangan-javatra. Reo firenena lehibe mazava ho azy ny tantara rehetra na ny Egyptianina io na ny Babilonianina io na ny Grika io na ny Romanina io dia izao ny ara-panahy mandrakariva ny lasa aloha marina fa mpanompo ny Egyptianina, mpanompo ny Romanina. Fa izao mandrakariva ireny olona ireny fireneny ireny dia nanomboka mandrakariva tamin'ny zavatra ninona aloha. Ary ireny olona ireny na dia mpanompo sampy ary dia nahatakatra fa ny zavatra inona no mibaiko ny zavatra atao. Zany dia afaka malala fantatro ny soratra masina nge zany lojika zany. Zany fomba fisainana zany manao hoe raha anarina fiainan'olona, raha anarina fiainam-pirenena dia ny ara-panahy aloha. Ary raha anarina ny ara-panahin'ny olona dia aiza ny manarina izany? Ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny lalàn'Andriamanitra, ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zay no adidin'ny fiangonana, zay no adidintsika kristianina, mametraka izany adidy izany eo antsorintsika ary Andriamanitra hoe miantso fanarenam-pirenentsika manoloana ny fahantrana, manoloana ny fahalovana, manoloana ny tsy fahamarinana, manoloana ny tarazo ny fanjanahantany, tarazo ny tantara isan-karazany izay nenana teo anivony ka mampahantra ara-tsaina, mampahantra ara-panahy, mampahantra ranofo. Inona no anarenana azy? Dia ny bokin'ny Ezra sy Néhémia tokony vakiana manomboka eo amin'ny fanarenana ny fifandraisan'ny olona sy Andriamanitra. Eo ny manomboka mametra-panontaniana manao hoe manahoana ny fifandraisanay aminao Andriamanitra? Afa-po amin'ny fifandraisanay aminao ve ianao? Afa-po amin'ny fanompona ianao ve ianao? Eo ny manomboka. Aiza ho aiza ny toeranao eo amin'ny fiainanay? Aiza ho aiza ny lanja ny fanompona ianao eo amin'ny fiainanay? Fa ny faharoa avako malala lay toe-panahy dia izao ho tsika hoe zava-dehibe ny fanarenana manomboka eo amin'Andriamanitra, fa zava-dehibe koa ny fanarenana ny fifandraisan'ny olona samy olona. Zava-dehibe ny fifandraisan'ny tsirairay, ny fifandraisan'ny rehetra amin'Andriamanitra, fa zava-dehibe koa ilay fifandraisan'ny olona samy olona, ny fifandraisan'ny mpiray tanin-drazana. Tsy hoe kisendrasendra nge
ny teniny Ezra manao hoe teny voro ny olona teo an-kalalahana teo amin'ny kianja lehibe anankiray teo anoloan'ny vavahadiny rano de ny voro tahaka ny olona iray izy rehetra diny voalohany zany hoe ny voro tahaka ny olona iray izy rehetra milaza fihavanana io ny fanarenam-pirenena moa satria teo dia manomboka eo amin'ny fifandraisan'ny olona s'Andriamanitra fa olona iza koa nefa no mifandray amin'Andriamanitra olona mahatsiaro ho iray aina tsy olona mifampiatsara velatsy tsy firenena mifampiatsara velatsy tsy firenena mifampitsara tsy firenena mifampiandrikendry tohana tsy vahoaka mifanaratsy fa olona mahatsiaro ray aina ary zany rehefa koa malala tsy tonga ho azy tsy tonga ho azy ny fahatsapahan'ny firenena fahatsapahan'ny piraitan'ny razana ho iray aina raha tsy nandalo fizahn-toetra izy ary io ngeny mampieritreritra ny olona manao hoe matoatsika malagasy mbola tsy mahatsiaro ho ray aina tahak'izao dia mbola tsy tapitra ny fizahn-toetra mampieritreritra zany rehefa koa malala raha am'izao fahoriany zao ve tsika mbola mehitreritra tsy tapitra ny fizahn-toetra inona indray ny mbola nasatsika ny tsy hibebahantsika ka tsy alovatsika hoe andao ry piraitan'ny razana mba iray aina andao mba hatsiaro iray andeha mba hiaraka anatona an'Andriamanitra na andeha atao hoe isika samympiny fotsiny any ary anatanteraka ilay tenin'ny bokin'ny tantara faharoa manao hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anetitenaka hivavaka efako malala fanarenam-pirenena ve fanarenana ny fifandraisan'ny piraitan'ny razana ka atsiarovana ho toy ny olona iray mihitsy eritreretra hoe vahoaka firy tapitrisa dia toy ny olona iray eo anoloanan'ny vavahadiny rano olona iray miaraka manatona an'Andriamanitra afako malalo mametra-panontaniantsika zany raha narina firenena dia tsy firenena mizarazara tsy firenena mivakivaky ny voarina no arenina fa raha firenena mivakivaky no arenina dia mifampisitona midina raha firenena mivakivaky no raha vahoaka mivakivaky no arenina dia tsy manao afa tsy mifanaratsy raha vampifanatononao izy dia miady raha vampifanatononao izy dia mifandramatra rehefa mpifanatononao izy sanatry dia mifanao ampamoaka amin'ny tantaran'ny tany aloha nindrazanareo nanao an'izao anay ary nindrazanareo ngasy nanao an'izao anay ary nindrazanareo ary iny ty nataony taminay raha vantany vao mifanatony izy dia tsy afaka mifandray fa mifanaratsy rehefa koa malala ahoana no anarenana zany firenena zany dia mazava tokony ho tsapany filay firenena aloha fa nizaha-toetra azy Andriamanitra ary ny fahavononany manao hoe tompo zay tsy hiverina amin'izany zona zay ty hanomboka fiainana vaovao ary eo aminao no anomboanay rehetra fanapaha-kevitra io zany rehefa malala ny fanarenan'ny firenena zany tsy manomboka amin'ny endrika hiverany akory tsy seviny mihitsy raha nangana na inona no atsangana saorina potehiny raha pitso rehefa tsy mifankaty izy na ataonao ngeda tahaka n'ino tahaka ny tilikambo ny babela na ataonao tsara tahaka n'inona io potehiny raha pitso raha tsy ny sainy raha tsy ny fitiavany raha tsy ny fanahiny ny tafariny inona moa rehefa kamalala tsy natao taty Afrika inona tsy natao Madagasikara be dia be ny zavatra natao teto hoe betsaka raha mitaha amin'ireo ataontsika hoe vitatsika kehitriny aza betsaka fa potika tsy voakalo tsy voakojakoja ary nyray raha zavatra tsara tare mba natao hoan'ny soiombonana dia poteratsika marik'ilay hoe tsy fahatserovatsika ho iray aina fa tsika hoe fanarenam-pirenena zay moa ndia saham-bokin'ny Nehemia eto dia izao koa rehefa malala tena filaminana fiezahana iaina ao anatiny ataontsika hoe filaminana fanajana lalàna fao ny vakina ny lalàn'Andriamanitra dia niondrika ny olona nitsangana ny olona ekena fahalalàn'Andriamanitra ra-panahy io fa aza-donoina koa fahalalàn'Andriamanitra amin'ny fifandraisan'ny olona samy olona io fanajana lalàna firenena tandalàna
vahoaka tandalàna fiangonana tandalàna zay nge ry avako malala io e ny fanarenam-pirenena ry avako malala de izao manomboka amin'ny fahatserovatendrany tsirairay hanaja ny lalàn'andriamanitra zay io ara-panafana zantsika tany aloha fa hanaja ny lalam-piarahamonina mihitsy ko satria ny lalàn'andriamanitra nky lalam-piarahamonina ny aza mangalatra lalam-piarahamonina zany aza mijagajaga lalam-piarahamonina zany aza mitsiritra lalam-piarahamonina zany raha misy zavatra tsy tiany andriamanitra aza mangala-danja aza mangala-patra aza mangalatra ny tanin'ny olona zany ndretranka eo anatin'ny lalàna daholo e aza ovany io faty io aza kisaka aza alaina ny taniny madinika aza alaina ny taniny kamboty jereo reo mpitondra tena sisy zany nge ny lalàna lalam-piarahamonina zany zany no nahatonga reo olona reo nitsangana ho ny filazan'ny bokyny hoe de nitsangana ny olona na ny lehibe na kely ary nanandra tanana de niondrika ny akohoka de ny fahenina teo anatrehan'i Jehova nanao hoe amen amen fakatoavana sady nanaja misaotra an'andriamanitra ny olona lalàna misaotra anao andriamanitra fa nomenao lalàna zay fa tsy firenena barana tsy firenena tsy tandalàna sanatria firenena iny zany tsisy lalàna zany amenina misaotra anao zay fa nomenao lalàna misaotra anao zay fa nampahafantarinao anay tokony atao satria ny lalàna afampahafantarana ny tokony atao de ny akohoka nanaja an'andriamanitra izay nanomeny zany lalàna zany ary nanaja koa ilay lalàn'andriamanitra afako malalo manahoana isika ao anatin'ny fanarenam-pirenena voaja ve le lalàna misy asiny ve le lalàna de ianao no mahafantatra le afako malalo ianao no mahafantatra raha narina firenena ianao kanefa tsisy fanajana lalàna de angano sanatria zereo tsara ny zanak'Israely fa raha vao nivoaka avy any fanandevozana izy namakivaky ny hevitra de lalàna no nomen'andriamanitra jereo tsara Jesoa raha vao nitory teny Matthieu 10:1 tena heviteny ny lalàna izy toy ny milaza fa ny fiainana kristianina mihitsy nge fiainana misy lalàna ny fitiavany fiainana atsirovana fa io lalàna io no marika amatarana ny fitahiana andriamanitra fanarenam-pirenena araka nemy fanajana lalàna fa ny farany avako malala zay ampiadiny vitsy ity azo alalinina mihitsy izo amin'ny boky Nehemy azo alalinina mihitsy fa izao ry avako malala fanarenam-pirenena de izao fanekena ny fahasamihafana fanekena ny fahasamihafana ny antony tanysan'ireo anarana be dehibe ireo manomboka amin'ny toko 1:4 de nitsangana Ezra ary teo amin'ny akavian'ny Ezra sy teo amin'ny akavanan'i Ezra de nisy olona maro isan-karazana tao zany Matiti zany tao zany Ilki zany tao zany Maseia zany tao zany Malki zany tao zany Mesolam zany karazan'olona isan-karazana dia milaza inona zany milaza fanarenam-pirenena de kenao fa tsy ianao rery ny mahavita fanarenam-pirenena zany tsy Ezra rery ny mahavita an'izany novakinina ny lalàna tsy Ezra rery ny nazava ny lalàna fa le vita rehetra de ny tanysainy teo indray ny le vita rehetra manao hoe tena ry Jesoa ry Bani ry Serebi ry Maseia ry Kelita ry Azari anaran'olona zany be dehibe niara-ny entana nanazava ny lalàna nandray andraikitra na mpianatra afako malalo zany fiaraha-miasa zany fiaraha-mientana zany fiaraha mandray andraikitra zany izany fanekena ny fanomezam-pahasoavan'ny hafa zany izany fanekena ny fahasamihafa zany ao anatin'ny fanarenam-pirenena fa raha mbola mihevitra isika fa isika samy rery ihany no mahavita ny fanarenam-pirenena na rarahan'olo tokana rarahan'ny Ezra ihany satria Ezra eto na Nehemia ihany zao langy zao ny voaresaka eto fa tsy Ezra sy Nehemia ihany ny fanarenam-pirenena tsy vitan'olo tokana fa Andriamanitra mampiasa ny fanomezam-pahasoavan'ny olona maro ary tokony hoe ketsika fa ny olona maro sy ny firy sy ny vahoaka maro de azon'Andriamanitra ampiasaina amin'ny fanarenam-pirenena afako malalo zany rehetra zany nampitomany an'i Jesoa re maky Jesoa filaza soatra masina azy hoe indroa Jesoa no nitomany tao amin'ny tantarany jaonina ny tantarany mandeha fa nitomany Jesoa tao anatrehan'ny vatan'ny Lazarosy jaonina tao variabiny folo fa ilioka ny tantarany mandeha fa nitomany Jesoa teo anatrehan'ny tanin-drazana de niteny manao hoe ry Jerosalema
ry Jerosalemo, impirimpiry moa ny te ambombanao tahaka ny fambomba ny reny akoa ny zanatra raha tsolona impirimpiry moa ry Jerosalemo ny te anarina anao ka ina ny fandragena ny lasako aminao ry Jerosalemo mba te ahitanao hanavao fiainam-panahy miaraka amin'Andriamanitra fa tsy hita ny Jesosy tao vahoaka atao Jerosalemo zany impirimpiry moa ry Jerosalemo ny te mba ahitanao vahoaka mifankaty ray aina fa tsy mitsitokotoko fariseo sadoseo zelota herodiana zany iny olona avataniny Jesosy ka natonga ny Jesosy ny teny hoe didy vaovao no omeko anareo teny mba hifankatiavanareo tsy hitan'ny Jesosy tao Jerosalemo zany tsy hitan'ny Jesosy tao Jerosalema ihany koa lay fanekena ny fahasamihafana ny fanomezam-pahasoavana tsy hitan'ny Jesosy ihany koa zay mba toetra hita teto amin'ity fanarena nataony mity zay nitakiana teto ny fiaraha-miasa tsy hita teto zany tsy hita ny fiezahana hanao ny zava-dehibe ny fihavanana ny fifankatiavana ny fanajana ny lalàna tsy hita nge zany fanajana ny lalàna tsy hita nge zany tamin'ny andron'ny Jesosy Jesosy teny tamin'ny fahasoeson'ny mporadalàna manao hoe nareo dia izao amin'ny endrika ivelana najanareo ny lalàna avako malalo fanarenam-pirenentsika izay mahafatry ny mity eto izy anao andrasana zasy ianao efa nampahafantariny tompo antsika raha ny lalany ny fanarenam-pirenena amin'ity andiny ny vitsy ty fotsiny ihany a vita ve zany dia ry avako malala atomboka soran'Andriamanitra ry avako malala fa eo ianao fiangonana eo isika fiangonana fahazavan'ny fiarahamonina dia hivavaka ry avako malala mba hiainantsika izany fanarena-piarahamonina zany tarafina nytony tantara tony hivavaka sika tompo misaotranao zay fa avelanao andalo fizantoetra tahaka nandalovan'ny zanak'Israely ny fizantoetra ny fireneny Israely fizantoetra ary nahantaperana zany fizantoetra zany ka nodiny tany amin'ny fahababoana koa nahatsiarovanay ny fanarena-pirenena sotra tompo fanafaranao anay fa ny fanarenana ny fiainam-panahy fanarenana ny fivavahana fanarenana ny fifankatiavana sy ny firaisam-pirenena ny fanajana ny lalàna velona avy aminao ao amin'ny fiarahamonina ny fiaraha-miasa ny fifankatiavana ny fiombonanaina ny fanajana ny fahasamihafana ny fanalahedany fanarenana tompo me fahazavan-tsaindray atakatra fa tandrify anay tsiraray avy zany ary tsy efa n'olo tokana tsy efa mpianakaviana tokana tsy efa mpiangona tokana ny fanarena-pirenena fa asanao Andriamanitra asan'ny vahoaka manontolo ko sokafo ny fonay tompo ahatsiarovanay tena amin'izao famangina ho anay zao mampahireza ilay tompo amin'ny volana febroary ety mba hatsiaro andraikitra fa raha ny olona zay nantsona ho amin'ny anaranao no avy anetritena ka hivavaka dia hiaino ianao ary fangony fonay anaiky ho fiasan'ny fitiavanao tsy hifampitsary ray ahifamely zay ahifanatony izahay ahifandefitra izahay ary ahanaja ny lalànao sy ny lalàna velona omenao amin'ny firenena izahay mametraka ny fiainan'ny firenenao am-pilatananao zay tompo malala nitiasabotsy ty raha kofy ny fahasoavanao ny fiainana eo amin'i Jesosy amen